miarabanao ry mpiainao jaina amin'izao tapany faharoa amin'ny fandinihana ny lohahevitra hoe baiboly tantaram-pitiavana tantarany famonjena izao. Hodinitsika lohahevitra ray manokana dia ny fanetretenan'Andriamanitra. Ambaran'ny mpaminany Isaia toko 7:10 ny andininy 5:10 izany fanetretenan'Andriamanitra izy. Andriamanitra mantsy ry havana, tsy mba manana fijery miakatra manandran-tena, fa manana fijery mijotso midina. Andre jerentsika manokana ny bokin'ny Genesisy toko 1. Rehefa noforonina ny tany sy ny lanitra dia ny fanahin'Andriamanitra hoy ny tenin'ny soratra masina nanomba tambonin'ny rano. Kanefa na tsy nisy endrika sady foana zany tany sy ny lanitra dia nasian'Andriamanitra fahazavana dia fahazavana ny voninahiny. Ary rehefa nazavain'ny voninahiny dia indro fa mahagaga loatra misy mazava dia nisy ny mazava, ary dia nosaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina, ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Ary rehefa vita izay andro voalohany dia amin'ny andro faharoa dia nosaran'Andriamanitra ny habakabaka ambanin'ny lanitra. Eo dia efa voatsipika sahady fa ny ambanin'ny lanitra ny resahany sy ny ambonin'ny lanitra. Dia ny habakabaka ambanin'ny lanitra dia nosarahan'Andriamanitra indray ny ranomasina tetỳ ambany sy ny tany dia nipotra ny tany maina. Ary rehefa nipotra ny tany maina dia nasiany zava-maniry. Endre mahagaga loatra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny asa tanany. No hazavainy tamin'ny masoandro sy ny volana makitana izany, amin'ny alina ary masoandro manapaka ny andro ho fanisana ny andro. Ary rehefa zany dia nasian'Andriamanitra voromanidina sy zava-mananaina mihetsiketsika ny ranomasina. Voromanidina teny amin'ny habakabaka moa zany dia amin'ny andro 5 izany. Ny andro 6 dia nasiana ny biby mihetsika ety amin'ny tany mandady sy mikizaka, ary indrindra ny sangan'asan'Andriamanitra teny olombelona. Rehefa namorona ny olombelona izy, hitantsika eo amin'ny Genesisy toko 2, ny olombelona dia nalain'Andriamanitra ny vovon-tany, mikasika ny tany zany Andriamanitra. Mijanona raha ny jerentsika teo dia tamin'ny Genesisy toko 1 dia ny fanahin'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano, tany ambony tany izy. Dia nidina tsikelikely izy, mandra-pikasiny ny tany. Araka ny fanambaran'ny mpaminany Isaia dia ty Andriamanitra ity, ty Elohim ity, izay any Andriamanitra tokana dia mahagaga loatra, fa manana fijery mijotso, manana fijery midina, manana fijery ny kely. Ny anarany dia ny anaran'ny masina indrindra dia manomboka amin'ny ody na ny litera kely indrindra amin'ny alfabe hebreo. Ary ny isan'ny anarany dia 10. Ny dikany hoe 10 dia milaza zavatra kely indrindra, zavatra bitika, zavatra tsotra, fiandohan-javatra. Ny isa 7 fiafaran-javatra. Jereo tsara fa teny 10 namoronan'Andriamanitra izao rehetra izao fiandohan-javatra.
Ary ny fito kosa dia milaza fahafenoana. Amin'ny andro fahafito dia nitsahatra Andriamanitra. Toizantsika ny fianarana ny Genesisy. Andriamanitra dia manana fanetretena manokana. Ary izay fanetretena izay dia hitako amin'ny drafim-panavotana. Satria teo amin'ny drafim-panavotana dia misy toetra manokana ambara ao amin'ny soratra masina momban'Andriamanitra. Salamo 140 dia manambara n'izao teny izao: tao amin'ny oronam-boky no nanoratana an'i Kristy. Niditra tao amin'ny fotoana izy, niditra tao amin'ny oronam-boky izy. Ary rehefa tonga ny fotoana ambaran'ny Galatiana 4:4 tera-be vavy Kristy, malaza izay heviny zany, ary tsy nisy toerana ho azy tany an-dapa, tsy nisy toerana ho azy tany amin'ny trano fiterahana, fa dia tany an-tranon'omby izy. Ary ny mpiandry ondry, izay asa tsotra indrindra, dia ireo olon-tsotra ireo no nahafantatra azy sy nidera azy nisehon'ny anjely, ary ny magy izay avy any antsinanana no nanome voninahitra azy. Eny ry hava-malala, tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nahalala azy. Rehefa niaina teto tany izy, tany feno fahotana ity, dia tsy vitan'izay fa natolo ny tenany ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Fahafatesana mahamenatra indrindra ho famonjena antsika. Nanetreten'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesana, nanaiky hiditra tao amin'ny nofon'olombelona izy, nitafy ny endriky ny nofo hota izy, mba ho faty hisolo heloka antsika. Tahak'izay ny bokin'ny Genesisy, nidina izy mandra-pikasy ny tany hamorona ny olombelona. Ny olombelona zany tsy azontsika ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona raha tsy ao amin'ny fanetretena. Ary rehefa manetretena izy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Io fitsaharan'Andriamanitra io dia milaza fanetretena koa. Afaka mbola niteny izy, afaka nanohy izy, kanefa nitsahatra Andriamanitra, nitsahatra ny Tompo. Nifidy tandindona izy ao amin'ny Genesisy 2 sy ny Genesisy 1, dia tsy mitaky mihitsy Andriamanitra hoe zano Andriamanitra namorona anao, omeo voninahitra, fa nifidy tandindona izy, hita maso dia ny fotoana izany ahatserovana fa izy ny namorona izao tontolo izao. Tandindon'ny fanetretena izany rahalahy. Tapitreto ny fizarana faharoa momba ny fandinihana ny bokin'ny Genesisy. Toizantsika manaraka hijery momba ireo tsanganana sy arofanina natsangana tao Edena isika amin'ny fotoana manaraka. Mirary ny fahasoavan'ny Tompo ho aminao. Amen.